ao atokantrano manomboka ny fanamboarana antsika tsirairay avy. Matsangana hoe ny tanan'izay manaky amboarina aloha sao dia tonga eto ianao dia tena hoe tsy anaky amboarina mihitsy nanangatanana daoly, satria tsy tsika ilay manamboatra fa tsika ilay amboarina. Amen. Misy fiteny hoe ny anambadiky adanana, alleloia, dia misy maika anambady, dia mifanontaniana mipetraka dia hoe aiza le fiadanana. Dia rehefa tonga ao dia déçu be ianao hoe tena zao ve, zao ve, nefa ny nahitako azy ohatrany tsara be, ohatrany mangirangirana be vao nahita azy dia mamirapiratra be na ny sofiny ara tonga dia Jesosy aty le izy, ty le mampiadana ty. Dia rehefa tafiditra anao dia maninona? Miadana. Alleluia. Te hiresaka amin'ny tokantrano tsirairay avy androany Andriamanitra. Fa zao ny zavatra tiako tenenina aminao. Misy vaovao nareo eto vao androany vao tonga eto, misy efa ela. Fa mba hatsangana hoe ny tanan'izay voakapoka teto. Za anisany. Tena nikapohan'Andriamanitra mihitsy. Dia nefa maninona mbola ety ihany? Tsy haiko izay atongavana hoe efa kapohana dia eo ihany. Efa tantarain'ny pasteur eto ny fiainanao dia mbola eo ihany ianao. Araka nambara hoe tsy hoe izy no tantara taminao dia averina eto ilay izy, fa mampiteny fotsiny izy dia avao dia ianao mahatsapa tena hoe za mihitsy zany bedy zany. Dia tanio ny eo akaikinao finakay mbola tongavanao eto e. Allo entre resaka samintsika ilay izy e. Fa tsy zavatra mahafinaritra anao ny resahana eto. Zany taty e. Tsy zavatra izay mety aminao no resahana eto, fa izay mety amin'Andriamanitra ka mampety ny fiainanao. Araka ny tenin'Andriamanitra izy mahalala, hitanao zay. Fa tsy zavatra izay tianao zany no nahatongavanao eto. Isa mivonona aloha. Aloha mba hifanarahany ty resaka ty a, izay vonona indray izay tsy araky ny eritreretin'ny sainy. Vonona eny ary anomboka tsika ara. Tenin'Andriamanitra izay saiko resahako any amin'ny farany ny anombohako azy. Hebreo 4:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ao no izy ny teny. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maninona hozy izy? Maranitra no ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy, ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreretra sy fisainan'ny fo. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra eto zany dia tsy tenitenenina foana. Zay aloha voalohany indrindra. Fa faharoa manaraka an'izay, maranitra ny tenin'Andriamanitra. Rehefa maranitra ny tenin'Andriamanitra hozy izy hoe mihoatra noho ny sabatra roa lela, matoa ianao zany tongeto dia manaiky horantsana ny tenin'Andriamanitra. Mety maratra fa manaiky ianao aloha. Ohatr'izany mihitsy ny ao atokantrano, mety misy zatra mandratra anao ao fa Andriamanitra efa miteny, fa ny teny fahamarinana mety handratra anao, fa mila mivonona ianao. Amen sa tsy amen? Mila mivonona ianao. Aza mijanona eo amin'ny tontolon'ny mandambolambo anao foana. Isaky ny tonga eto dia ny andrasa anao zao dia hoe sitrana ianao, afaka ianao, ahita asa ianao. Ary tsisy manao amen. Satria fa mahafantatra ohatra. Ianao ho sitrana foana ianao. Ianao ahita asa izay tsy manana asa. Amen. Azo vola izay tsy manam-bola. Fa zao ho rantsanana aloha ianao. Alleluia. Ho rantsanana ianao aloha. Za zany te hiteny amintsika e, tsy voatery teny mahafinaritra no renao eto, fa teny mahasoa anao. Zay izy tenin'Andriamanitra amin'ny Timoty 2:4.
mitoriteny mazotoana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandresy lahatra, mamporisi, mananara-mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Tenin'Andriamanitra dia mananatra antsika, tsy mahafinaritra zany anariny zany foana. Fa ny olana nefa ao anatin'ny tokantrano vao anarina indray mandeha ianao ka tenenina fandroana dia efa niteneninao zay, efa reko zay. Rehefa Andriamanitra mihitsy ny te hiditra ao amin'ny tenanao ao anatin'ny tokantrano, matoa miverina le izy ny dikan'izany efa renao fa mbola mila amboarina ianao. Fa tsy tezeranao le dadanao na le mamanao na le zanakao rehefa mamerina miteny aminao hoe dada tsy mety iny ataonao iny, efa reko lety zany fa za etsela indray ny ampianatra. Azotsika ve? Azafady reto oatra masika be zany ahy e. Fa tsy afinaritra anao ny atongavako eto. Zay a Galatiana 2:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ankehitriny olona va ny ilako fitisan'Andriamanitra? Sa mila sitraka amin'olona? Raha mbola mila sitraka amin'olona dia tsy mpanompon'i Kristy. Rehefa ao an-trano ianao ry hava-malala ao amin'ny tompo, rehefa mananatra ny zanakao na rehefa mifampiresaka, dia ny zavatra avoaka amin'ny vavanao araka ny tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo, araka ny toriteny tamin'ny sabotsy, ny zay zavatra avoaka amin'ny vavanao dia mamsira. Fa nefa ny tsy vitany hoe mamsira fa araka ny tenenin'ny tenin'Andriamanitra mahatonga fiovana amin'ilay olona, tsy ho an'ilay olona fa Andriamanitra no mahatonga anao hijoro hananatra an'ilay olona. Azotsika ve? Raha mananatra anao na mifampiresaka fotsiny ao anatin'ny tokantrano dia tena marina tsy ho an'ilay olona no iresahanao fa noho Andriamanitra izay maniraka anao. Ny compte rendu voalohany ataonao zany dia compte rendu any amin'izy, any amin'Andriamanitra. Tsy manao zay hahafaly an'izay olona hito raha vao tenenina dia fantatro eny mila fahendrena ihany, fa mivavaka foana aloha. Alohan'ny hananaranao olona anankiray ao amin'ny tokantrano, mivavaha aloha fa tsy tonga dia spontané be anao hoe tena zao ny andao, zao ny ato anatin'ny lohako, zao ny tiako tenenina dia tonga dia tenenina. Raha zay vao ny eo akaikinao mivavaka aloha e. Amen. Mahafinaritra be ny amin'izao fiainana izao e. Fa raha vao tsisy vavaka ianao ka na marina ary ny resahanao dia tafitoana ny olona ao akaikinao. Raha tokony hiova izy dia vao izy miziriziry. Inona ny tiana tenenina tamin'ilay Galatiana 2:10 teo? Aza miandry tehaka. Marina antsika eto manao hoe mitiafa ho an'i Jesosy. Jereo ireo marikeo tsara fa tsisy miteny hoe rehefa ana dia mitiafa ho anahy. Sa fa nisy an'izany? Ho an'i Jesosy foana. Dikan'izay aza mitady fankasitrahana avy amin'ny olona. Ny olona mety makasitraka eto, fa raha pitso izy makasitraka, raha fakapitso izy makasitraka. Fantatrao ny tiana ambara ao anatin'izany. Andriamanitra dia marina. Andriamanitra tsy te hiolakolana amintsika intsony, tsy handany andro amintsika intsony Andriamanitra. Andriamanitra tsy tia manao sariteny, fa teny no teneniny fa tsy sariteny. Andriamanitra tsy mitady marimaritra iraisana amintsika, fa ozy izy hoe zao ny marina dia zao ny marina, zao ny mazava dia zao ny mazava. Fa tsy teny aminao izy hoe somary mazavazava le izy na somary marimarina, fa rehefa eny dia eny. Rehefa masina dia masina, rehefa marina dia marina. Teto zao Jesosy Matteo 7:7. Raha ianao angamba nahazo an'ity dia ozy izy za tsy vavaka tsontsontsontsontsony. Samy ve mba mpanompon'Andriamanitra? Amin'ny anaran'i Jesosy fa noho nahita ny fariseo sy ny sadoseo maro nanatona ny batisana izy dia hoy izy taminy, retaranaky mena rana. Iza nanoro-hevitra anareo handositra fahatezerana ho avy? Raha ianao zay ny tenenina hoe retaranaky mena rana, dia ao nakositsika ny fanao an'izany e. Samy misoran'izay menaka ihany. Tsy haiko menaka reo na menaka inona fa zay aza atao an'izany. Tonga dia
dia maika moa raha fa mari reniny jesosy aranenano mo faninina akory zasy ianao ao amin'ny tokantrano misy be da be ohatr'izany misy kasi milera be da be ohatr'izany dia anjaranao mandray le zay ohatrohatry ny ahoana ary nefa voaraiko zany tsy niteny hoe afaka miteny an'izany ao tokantrano hoe ritaranaky menarana mba endry antsika fa tiana tenena amintsika na jesosy ara dia mivantana rehefa zay no izy dia zay fa tsy nilambolambony hoe ry tananaky lolo na ry taranaky saka kely tsy niteny an'izany jesosy mba hoe mba tsy dia anafotoana loatra n'le olona fa rehefa zay le izy taranaky menarana reo dia nitenenina arak'izay le izy jesosy tsy mitsitsy zany rehefa te hiteny amintsika misy faly amin'izany ve aloha hiteny maty zao mpanompon'Andriamanitra rehefa dia tsy hitsitsy izy ary za mampirisika anareo aza mitsitsy satria zahay mila amboarina amen ao Matthieu ao toko 7:20 tsy vakiky daola izy fa 7:47 dia misy teny mitovitovy ao dia miteny mivantany jesosy amin'ny fariseo sy ny mpanoradalàna ozy izy loza nareo ry mpiatsara velatsia izy tsy niteny tamin'ny mpianany hoe lozany zareo mpiatsara velatsia zareo mifosa izy raha vao manao an'izay fa tsika tsy mpifosa fa tsika tsy hoe tsika moa zany fa jesosy tsy mpifosa fa ny tonga dia nataony dia zao aloha tsy sao dia manondro any aminareo any any mirivaravarany ry loza nareo ry mpiatsara velatsia tsy mivilavila izy raha sendra misy tsy mivilavila ao an-trano ka miteniny marina aza tezitra aza tohina fa tombontsoa ho anao zany amen rehefa misy manambaranao amin'ny fahamarinana dia ekeo matoa voateny aloha le izy dia voateny zany na marina na tsy marina misaotra tompo fa mbola misy miteny aho fa amin'ny fotoana tsisy miteny tsoa ianao dia mila mandiny tena efa tombotra ny fotoana ry ava malala ao amin'ny tompo fa za mijanona eo amin'ny zavatra mety mahafinaritra ntsony ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra teo mila maty amin'ny nofo dia le tenin'Andriamanitra ndrasahatrika taria amin'ny voalohany hoe ny tenin'Andriamanitra ozy izy dia manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy nidika an'izany dia inona tsy izay mahafinaritra ny ainao sy mapety anao foana mety ho hitanao na ho anivon'ny tokantrano ary amaranako azy dia zao zay manokana ao an-trano zany satria moa zany za pasteur dia pasteur koa mivadika dia mpanompon'Andriamanitra ny zanaka dia mieritreritra eo fiainana milamina be tsisy mifanavitoina fa manofo hita le izy da fotoana ihany ianao indraindray fa maninona ary izy mbola manao an'izany jesosy tsy miteny akory hoe nivadiko na izy zany fa mba teneniko aminareo hoe misy zany fiainana zany fa tsy aoka tsy visy fampiatsara velatsia etontsika fa misy mety ataon'ny vadinao ao tokantrano misy mety ataon'ny zanakao misy mety ataon'ny ray aman-dreninao tena manafotoana fa ozy izy ny ten'Andriamanitra lozan'izay mora tafotoana dia lozan'izay manafotoana koa aloha fa andaontsika hianatra anombo ny nofontsika andaontsika hianatra anaiky ho tenenin'Andriamanitra mafy fa zazatra amin'ny fahalamolambona misy teny ohabolana malagasy zay hoe lambolambona hozodoka ozy izy zay vao darodarovany hatrany aza faly amin'le moramora zay ngamba ny tena marina tsika malagasy tsy firenena moramora zany tsy malagasy tia moramora zany tsy zany tsika olona mafana ao amin'ny Kristy tsika olona mahazaka ny zavatra rehetra ary vavaka tsika alohan'ny an'ny akaram-panompon'Andriamanitra manaraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy be ny zavatra tsy eritreretin'ny sainay Andriamanitra
be ny zavatra mety teneninao aminay fa tena tsy zakanay, mbola tsy any amin'izany stady mahazaka an'izany zay nefa niteny foana ianao Andriamanitra. Ny sokafo mombanay rehetra Andriamanitra mba hazaka ho tenenina, hazaka ny ao amin'ny tokantrano Tompo mba samy anana n'ilay fomba fijerinao Andriamanitra. Ny tena tsara indrindra dia tokantrano mahay mifampiresaka, nefa raha sendra mety misy solafaka ny anankiray Andriamanitra dia tsy izay no ataonay bazy hitondrana ny tokantrano indray amin'ny manaraka, fa aoka amin'ny bazinay dia ny teninao. Tsy sarisary tenina maromaro tsy iraisana Andriamanitra ny ilainay aminao fa ny fahamarinana. Dia ampivony tsirairay tsy moro zany fa fantatray fa rehefa miaraka aminao dia mety ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dao tsika hitehaka mafy, andaisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Manonona trano ny fiadanan'i Jesosy Kristy amintsika rehetra dia be dia be ny tenin'Andriamanitra tonga teo tamin'ny alalan'ny mpanompony. Dia andaontsika hisaotra anazy, hisaotra an'Andriamanitra tsika fa ozy ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe voakapoka foana tsika nefa tonga eto foana. Dia raha nanontany ilay teo akaiky dia zao satria hoa tiako ilay kapohana dia tiako koa ilay mikapoka anahy dia tiako ilay eto dia za mino fa tsika rehetra izany. Dia andaontsika hivavaka hisaotra ny Tompo. Raha eo misaotra anao zay fa tena hoe mbola omenao tombo-potoana foana zahay Andriamanitra ao aminao, tombo-pitiavana, tombo-pahalalana ary indrindrindrindra tombo-potoana ahafahanay miomana ny amin'ny fiverenanao Jesosy Kristy. Androany indray zay Andriamanitra dia mankasitraka anao feno satria hitanao hoe misy rantsana tsy mety mivoaka aminay dia reny ny tianao ratsanana indray androany. Dia mitenena ara Jehova, ratsano izay tianao ratsanana Jesosy fa izany mety aminay dia misaotra indrindra Jesosy malalo. Amen. Voalohany indrindra aloha dia andaontsika hisaotra an'Andriamanitra fa antsika rehetrarehetra dia nameon'Andriamanitra vady tsika raha vavy vady mity antsika foana na manahoana ary tsika fa tsy ny lehilahy rehetra izany fa tena hoe ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Dia andaontsika raha vavy tena hoe hisisika tena hangataka amin'ny fanahy masina hoe ampianary foana zahay tena hoe alala izay tokony atao mba tsy hoe amefa tsy avy amintsika ny ahatongava amin'ny fanafitohinana ao an-tokantrano ao. Amen. Dia mino hoe ho ataontsika vavaka foana izany fa rehefa tena mangetaentan'izany manery antsika ho anatsika dia amen'Andriamanitra antsika izany toetra izany. Androany tsika dia amaky ny ao amin'ny bokin'ny Jaona toko faha 2 Jaona toko faha 2 dia ny andininy voalohany hatrany amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Jaona toko faha 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny mpianatra indray Jesosy teo amoron'ny ranomasiny Tiberiasy ary toy izao ny nisehony niaraka tamin'ny Simona Petera sy Tomasy izay atao hoe Didimo sy Natanaela ilay avy tany Kana any Galilea sy ireo zanak' Zebedio ary mpianatra roa lahy hafa koa. Hoy Simona Petera taminy, andeha hanarato aho. Hoy ireo taminy, andeha hiaraka aminao koa zahay. Dia nandeha izy ka niditra tsambo kely. Ary tamin'iny aliny dia tsy nahazo na inona kory izy. Ary noho ny efa nazava ratsy ny andro dia nitsangana teo amoron-dranomasina Jesosy kanefa tsy fantatry ny mpianatra ho Jesosy izany. Dia ho Jesosy taminy, anaka manan-kanina vai ianareo? Dia namaly azy hoe izy tsia. Ary hoy izy taminy, alatsao eo amin'ny sisiny ankavanan'ny sambo kely ny aratonareo dia ahazo ianareo. Koa dia nalatsany izany ka tsy zakany nakarina noho ny abetsahany azy an-drano. Amen. Teto raha jerevantsika ny Jaona toko faha 2 dia nisehon'i Jesosy tamin'ny mpianany. Dia tao amin'ny Jaona toko faha 2 tao dia hozy Jesosy hoe raisy name fanahy masina amin'ny mpianany Jesosy
na me fanahy masina toy zay na elokiza ozy izy no avelanareo dia ho voavely zany. Efa nanome Jesosy zay Jesosy manome foana. Fa rehefa mitoy ilay tantara eto amin'ny toko faha 20 eto dia izao i Petera andeha hanarato dia ozy izy le namany hoe za koa hiaraka aminao dia lasa ry zareo nanarato. Dia rehefa nandrotsaka ny arato ry zareo dia tsy nahazo na inona. Jereo tsara Jesosy nanome ny fanahy masina le fahafenoana. Fa fanontaniana mipetraka zany eto hoe nataon'le mpianatra inona le fanahy masina, nataon'le mpianatra inona le fanahy masina nameny Jesosy. Aveo Jesosy ny teny hoe na elokiza ozy izy no avelanareo dia ho voavely zany. Tsika eto ampianarina foana ny amin'ny famelan-keloka. Nameny Jesosy ny fanahy masina dia nitohizany an'izany teny zany fa nataon'le inona, nataony ahoana le fanahy masina nameny, moa ve tena nraisiny. Mipetraka amiko sy amintsika ny fanontaniana. Tsika izay efa nomena ny fanahy masina, moa ve ozy pasteur Njiva zay hoe aprimina any anaty tiroara fotsiny ve le fanahy masina, sa misy tiroara tena izy tokony hipetrahany dia ny fotsika. Ilay fotsika rehefa tena mitoetra ho anatsika ao ny fanahy masina dia izao mangetaheta sinoana ny vokatry ny fanahy masina foana zasy ianao. Tokony ho ao ilay izy mipetraka fa tsy any amin'ilay tiroir de maison hoe nanome ianona dia alaiko ty dia aprimiko. Indray moa ianao fanaprimako eto raha dia any ambany akanjo misy taratasy kely aprimiko dia aprimiko any ambany akanjo dia ohatr'izay ilay izy hoe moa ve naprimiko tany ambany akanjo mivalina fotsiny ve le zavatra le tsara indrindra nameny Jesosy, sa ao amin'le toerana tena endrasan'i Jesosy hipetrahany dia le ao anatiko ao. Lay fotsika tsirairay avy satria izay zavatra tsy ao anatin'ny fotsika ao ange tsisy dikany fa ny zavatra ao anatin'ny fotsika ao izay ny tena mahatery atsika. Marina ve aloha zany raha ny anatin'ny saina fotsiny mandalo iny raha ny anatin'ny saina fotsiny, fa rehefa tafitoetra ao anatin'ny fo, raisina le izy dia aprimina ao anatin'ny fo dia iny lasa mahatery atsika tsirairay avy dia iny manosika atsika tena hoe hiaina an'le izy koa ilay vokatry ny fanahy masina ilay voalaza ao amin'ny Galatiana izay efa nitenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Tsika anie tsy mahay mity zany raha tsy ao ilay fanahy masina. Jesosy nameny fanahy masina dia moa ve raha ataoko hoe taratasy kely zany dia nanome taratasy Jesosy hoe fitiavana dia raha za zao dia naprimiko ao ambanin'le lamba fotsiny le izy dia tsy tadidiko. Rehefa karohako le izy tsy tadidiko akory hoe le lamba ina misy zany le lamba ina na naprimako le izy fa rehefa manakorotta trano manao grand ménage indray vao hitako le taratasy kely. Fa raha ohatra iny ka tena apetrako ao anatin'ny foko dia tadidiko foana. Rehefa miteny anahy le vadiko hoe tiako ianao dia alatsako ao anatin'ny foko le izy dia tiako foana le vadiko hoe wow tiany foana na dia korotam-bolona ary andrendray na dia taitaitra any ary andrendray dia aika hoe za tiany foana dia ohatr'izay koa ny tiany Jesosy atao. Teto nanome ny fanahy masina Jesosy ho ampianany dia nefa rehefa nitoy ilay tantara dia izao nanaraka amin'ny Petera le mpianatra dia tsy nitoetra tsara tao anatin' zareo ny fanahy masina fa zao noana indray ry zareo noana izy dia lasa nitady sakafo. Zay nge ny zavatra mahazo atsika amin'izao fotoana izao reto hoe rehefa naontsika tsy mitoetra marina ao anatsika amin'ny fanahy masina dia misy zavatra fahitantsika hoe aty hono misy fitahiana tahiana poketra, aty hono misy menaka mahagaga, menaka manala-mony manala tasy ohatr'izay fantatritsika le izy fa ohatr'izay fotsiny le tabataba eny an-tsena eny dia vao io tokoa misy mony mipotra manala mony io nefa ke le izy vaseline ko tsy aleoko tonga dia vidy vaseline azontsika ve. Fa zao rehefa tena noana mpianatra dia lasa adino le fanahy masina nameny Jesosy. Ny fanahy masina anie mibitsika amintsika foana bitsika amintsika foana amin'ny fanahy masina. Tena hoe zaho zao androany tena hoe raha voatendry dia tena reraka tena hoe avy nanao asan'Andriamanitra tamin'ny mangatsika be tany zay dia tena tsy mbola tsy miverina normal ny vatako dia tonga teo amin'ny vadiko teo dia hozy izy nitany ianao mandeha manao sekoly Jesosy
ianao zany. Dia avy eo misy zavatra tsy mandry ao anatin'ny saina, tsy mety satria efa nanaiky an' Jesosy hoe ity anao anompo anao na tsy misy asakana na body fotsy na tsy body fotsy dia goa dia tonga eto ho an' Jesosy ny voninahitra. Dia hitanareo ny zavatra nitranga teto amin'ity jaonina faha 20 ity nandeha ry zareo. Dia tsy Petera rery nandeha fa nanaraka reto mpianatra ao atokantrano ao. Mila mijorontsika. Tsy afaka itsika angeny imazin' Jesosy ao atokantrano ray aman-dreny. Ahoana ny ahafahan'ny zanaka mahalala an' Jesosy? Aiza ny alehany raha ohatra tsika any amin'ny tsizy koa ny alehantsika dia miara antsika dia samy tonga hony dia to dia joboka, to dia doboka, joboka ny tokantrano. Fa zao andaontsika tena hoe le fanamasina namen'i Jesosy andao iny tena hoe ahafahantsika mijoro manahaka an' Jesosy Kristy. Raha ohatra ka ao atokantrano antsika ohatra hoe ray aman-dreny tena tia mitady vola be, tena hoe maraina mitady vola, inona inona indray zao niketrika bizina aloha, inona bizina ry zandry dia izany ny en'le zanaka. Dia izay koa no fiainan'le zanaka. Tonga ny alina alohan'ny atory dia ahoana le bizina rapitsy rozoky, aiza ny fotoana, aiza ny inona. Dia izany le en'le zanaka. Inona ny lasa fiainan'le zanaka rehefa avy eo? Vola. Nefa Jesosy Kristy Jesosy Kristy raha tao an-tempoly izy nahita ny tempoly lasa fitadavam-bola dia tezitra izy. Raha nanangana ny vola Jesosy hoe tia ozy izy sarina vola, tia ozy izy le vola, avereno amin'ny Kaisara izay any Kaisara dia averenao tia ny sariko ozy izy, ny sarin'Andriamanitra. Dia tsy afaka manompo tomporona ozy izy ny mamoana sy Andriamanitra. Izany ny fampianarana nataon'i Jesosy. Dikan'izany tsy tokony hohany mihitsika. Tokony hoe izy Jesosy amintsika, ahoana Jesosy amintsika. Dia ny tena tokony mahatery antsika ao atokantrano ao, mialohany hoe hitoriana teny amin'ny zanakitsika. Tsy hainao tsika mihitsy izy raha ohatra ka bizina reniny voalohany ahoana ry zandry le bizina rehefa vaisa ny fotoanantsika. Ka na hiteny avy eo ary tsika hiteny andaontsika hivavaka. Eo fotsiny le zanaka fa mandalo fotsiny izany. Fa andaontsika tena ho marina amin'ny zavatra tian'Andriamanitra atao. Teto dia nandrotsaka ny arato reto mpianatra reto fa tsy nahazo na inona na inona. Fa rehefa mipoitra Jesosy dia niteny Jesosy dia jerevy tsara no le anohanana sy le fanamasina nampirimina fotsiny dia tsy fantany hoe Jesosy nge no niteny tandremo fa misy mamitaka amin'izao fotoana izao. Tsika raha vao tsy tena manana fiombonana marina amin'Andriamanitra. Misy an'le hirany pasteur Bobo zay hoe tario ao fanamasina ho toy ny zaza indray. Tena hoe tsika mila zany tena mila marina ao anatintsika isan'andro isa-minitra isa-segondra hoe tario ao fanamasina ho toy ny zaza indray. Jerevinareo nge fa ny zaza nge tsy mametraka fanontaniana rehefa omena nono ny zaza tonga dia amen'ny reniny fotsiny le nono dia le zaza sao dia misy pozina be mahery vaika be ty. Ina moa baladina beladonna sao dia misy an'izany ty fa tonga dia hohaniny le izy satria ozy ty zany le sakafo mety amina. Dia jereva Jesosy tonga fantatry ny zaza zany hoe mamako ty. Fa teto problème an'le mpianatra tsy nahafantatra ny mpianatra hoe Jesosy no niteny anazy fa nalefany ihany nefa le izy fa tsy nahazo izy. Andaontsika hitandrina raha ohatra tsika ka hoe maimaika foana tsika dia mety ho diso. Tsika ny problème dia izao efa ampianarina foana tsika Jesosy miteny amintsika foana. Fa misy fotoantsika rehefa tery amin'ny zavatra hafa dia tsy henontsika le Jesosy. Jereva le mpianatra teto nandeha fotsiny tsy fantana angely izy hoe Jesosy fa nefa jereva fa noho ny fitiavan'Andriamanitra, famindrampon'Andriamanitra dia nataon'Andriamanitra teny Jesosy hoe ato amin'ity alefa le arato izy dia nalefan'le mpianatra le izy satria ry zareo nona be. Dia noho ny famindrampon'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra dia nataon'Andriamanitra feno le arato dia voky zareo. Dia jereo rehefa feno le arato zay vao nahalala hoe Jesosy andaontsika tandremo, andaontsika hitandrina. Indraindray ataontsika filanjavatra fotsiny Jesosy, indraindray ataontsika famenoana arato fotsiny Jesosy, indraindray tena hoe zavatra mampalahelo ny le ataontsika fitaovana fotsiny Jesosy. Ozy ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe niatongavantsika eto hoe aza hoe ho feno vola be ianao, anam-bola be ianao, ohatr'izao ianao. Kanefa mampalahelo fa
fa amin'izao fotoan'izao tena ny akabeazan'ny olona zany daholo. Jerevy le arato raha tato amin'ny gauche narotsaka ry zareo dia nahitsiny Jesosy hoe ato alefa. Ny hafatra dia izao, indraindray tsika mieritreritra hoe ato ty arato ty no alefako mba ho feno, fa nefa Jesosy miteny hoe ato. Tsy haiko miverina any amin'ny antom-pisiana izay nampianarin'ny pasteur rady teto, inona ny antom-pisitsika tsirairay avy. Rehefa mieritra mety possible ny zavatra ohatra izao hoe mety misy olona anankiray tena tahina be ohatra rabola dia mieritreritra izy hoe tia no zay ny antom-pisiko ho tonga fitahina rabola an'ity olona ity, fa manontany tsara an' Jesosy aloha. Ny tena sitrapon'i Jesosy dia zao fitahiam-panahy ho an'ny hafa, zay le izy. Fa rehefa tena vangian'i Jesosy zasanao hain'i Jesosy ange mamangenao hoe rehefa tena bitsihan'i Jesosy hoe io olona io mila anao, mila vola io dia ameo. Fa zao aza miankina amin'io zavatra men'i Jesosy mety mieritreritra ianao hoe miliardera be ana ohatr'izao dia ty zany ny antom-pisiko. Andao fataro tsara ny antom-pisiana. Fandrao diso, fandrotsahana rato sika. Malahelo ange Jesosy nampianarintsika tena hoe aza manararoatra ny famondrapon'Andriamanitra, andaontsika tsy hanararoatra ny famondrapon'Andriamanitra. Fijoroana vavolombelona kely naranako ny hafatra. Nisy fotoana narary. Dia rehefa narary ako dia nila traitement 3 mois, fanafody 3 mois zany tokony hoaniko. Dia herinandro nividy fanafody zany, dia herinandro iny dia lany. Dia tao anatin'izay herinandro izay nefany ohatrany hoe sabotsy dia andeha ho any Moramanga izay mivady andeha hanao asan'Andriamanitra tany Moramanga. Dia tao anatin'izay fotoan'izay tena hoe tsisy vola tao an-trano, tena tsisy vola. Dia rehefa andeha zahay dia tena hoe namen'Andriamanitra fahafahana andeha hanao an'ilay asany. Izay mivady zany tena nisaotra an'Andriamanitra hoe saotra Jesosy fa sitraponao zany ny andananay. Dia rehefa nandeha zahay dia eny an-dalana dia ozy le vadiko hoe eny mila mividy fanafody ozy izy. Dia eny aro dia nandra-pahatonga tany amin'izay le anay tsy nisy pharmacie. Dia vakaiky zany dia ho azany Jesosy ahoana ary zany, inona ny sitraponao anatin'izao fa tsisy pharmacie nefa ilay fanafody tsy azo tapahana 3 mois. Dia tonga tsy nahazo fanafody zany dia rehefa avy izay izy le vadiko ny ala hoe dia ahoana zany fanafody indray hoe tsy hano any sitrapon'Andriamanitra fa tonga dia hajanoko io fanafody io. Satria maninona natakatra hoe ilay vola namen'Andriamanitra tsy ho anahy fa ho an'ny asany. Zay ilay arato ny eritreretiko androtsahana rato nefa ato ny ataon'i Jesosy. Dia raha tsy miaino an'i Jesosy sika dia diso. Dia tamin'izay koa hoe andeha hijeritra hoe nisy nahafahana zany nanofa hôtely natoriana mivady. Dia izay mivady mbola niantso fianakaviany, hitanareo mbola mikafiry. Dia rehefa tonga tany le tomobile nentinay tsy tafiditra teo am-bavahadin'le olona. Dia meme be pasteur izy neny le vola ozy izy tsy andehanantsika. Efa namen'i Jesosy volontsika ahafahantsika mandeha matory any amin'ny toerana tsara, fa tsika sindry mbola jereva andao andeha bedin'i Jesosy eo tsika. Dia tena hoe afatra reto tao anatin'ilay tsy ninona fanafody fa sitrana le dokotera niverenako zay zaho tsy ninona fanafody fa sitrana dia verina natao ny analizy tsisy ninninona. Tena hoe ho an'i Jesosy ny voninahitra. Tena hoe ny afatra Jesosy ao anatin'izany dia zao hoe andaontsika hiaino anazy foana. Aza mieritreritra hoe efa mahalala anazy sika, fa indraindray tsika miteny hoe mahalala io tsy mahalala amin'ny feoany akory rehefa tena eo le zavatra. Fa andaontsika tena hoe hiteny foana hoe tsy mahalala. Tario afana masina tena hoe ho toy ny zaza. Tario afana masina iombona amin'ray ahalala anazy foana. Dia ho tanterahan'i Jesosy amintsika anie zany. Amen. Andaontsika hitehaka indray ny mpanompon'Andriamanitra manaraka indray. Alleluia. Manona fiadanan'i Jesosy amintsika tsirairay avy dia voninahitra an'i Jesosy ary misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny amin'ny tombontsoa-pahasoavana ahafahana mijory
eto anoloanareo satria mahita fa misy olona lehibe no za eto ary tsy vitsy ny mpanompon'Andriamanitra lehibe eto nefa nitendren'Andriamanitra ijoro manoloanareo dia voninahitra ho an' Jesosy irery ihany. Isika dia tian'Andriamanitra ho tonga any amin'ny fahatanterahana. Izay ny tena ilany Jesosy atsika farany indrindra dia isika tonga eo amin'ny fahatanterahana. Matsiaro an'ilay namerina kely an'ilay toroteny paster Diary teo hoe tsara tsika raha tena mitovy an' Jesosy, manahaka an' Jesosy. Misy fotoantsika ozy izy mety hoe le bizina ny ao anaty tokantrano izay foana ny resaka ao dia lasa hatramin'ilay zaza lasa izay koa ny heniny dia manao kilalao izy dia aiza ny fotoana ny bizina. Tena matsiaro an'izany mihitsy satria nisy fotoana izany tany alolo-kely tamin'ny vonanambady kelikely dia za tena tia mampiry trano be mihitsy. Tena tsy zakako raha vao misy vovoka kely fotsiny ohatrany hoe matazana ny masoko na zavatra tsy hitan'ny olona ary dia tazako. Dia tena nampiomehy be fa any amin'ny mariage ilay zanako dia ilay serviette de table ireny mafany gorodona. Midiny eo amin'ny tany izy dia fafany eo ilay tany. Dia latsaka mijery anazy hoe tena zavatra ataoko ny ataon'ilay zanako. Dia izao ohatran'izany mihitsy tsika rehefa tena manana fiombonana amin'ny fanahy masina dia ny zavatra ataon'i Jesosy lasa fahazarantsika, lasa ataontsika eny ivelany dia lasa fiainantsika. Andaontsika tsy handeha mialohan'Andriamanitra izany fa tena ho feno fitarihan'ny fanahy masina mandrakariva dia hiandry ny fitarihan'ny fanahy masina amin'ny hetsika rehetrarehetra izay ataontsika ao an-tokantrano. Satria ao an-tokantrano io tsika no miaina voalohany. Nisy fotoana tena ny teny hoe isika alohan'ny hitorintsika teny any ivelany dia ao an-tokantrano aloha ny asan'Andriamanitra voalohany. Fa tsy hoe any ivelany aloha dia izay vao amboariko ny ato an-tokantrano fa izay entinao an-tokantrano aloha no tokony ho entinao any ivelany satria misy fiainana zarainao any ivelany. Tsy hoe fahalalana ihany no zaraintsika any ivelany fa le fiainantsika. Efa niainantsika tokoa ve le tenin'Andriamanitra, efa niainantsika tokoa ve le sitrapon'Andriamanitra. Ao amin'ny Isaia 5:5-6 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mitadiava an'i Jehova dia mbola hita izy, mentsoa azy dia mbola akaiky izy. Aokitsika tsy hanao an'Andriamanitra ho tahaka ny roue de secours. Ny misy fiaranay izay dia rehefa vaky ilay pneu dia apetaka ilay roue de secours, tsy mitovy an'ilay roue tsy mitovy an'ilay pneu rehetrarehetra anakefatra ilay roue de secours io fa mampiomehy kely izy fa kely balitika kely izay. Dia rehefa jerena ilay izy dia tsy mitovy ilay pneu anakefatra fa ilay iray sampona be. Dia jereo tsara fa ohatran'izany tsika kristianina rehefa tena tsy hoe tarihan'ny fanahy masina dia misy zavatra mampiomehy be. Tsika indraindray mety tsy mahita an'ilay izy fa ny olona mahataratra an'ilay izy tena tsy izany ilay izy. Tena tsy d'origine ilay pneu. Lasa ataontsika Andriamanitra lasa ilay deuxième alternative eo amin'ny fiainantsika fa andaontsika tena hoe ametraka an'Andriamanitra ho mpanjaka, ho tompon'ny fiainantsika. Rehefa tena mametraka an'Andriamanitra ho mpanjaka tsika dia tsy haiko fa izany mpanjaka izany tsy azo lavina ny tenin'izany mpanjaka izany. Raha ao amin'ny fanjakana monarchika dia tena hoe ekena raha vao midina ny baiko mpanjaka dia tsy maintsy manaiky daholo ny sujet rehetrarehetra fa iny no tanterahana. Dia andaontsika kristianina tsy hametraka an'Andriamanitra ho fanindroany amin'ny fanapa-kevitra fa rehefa miteny fanahy masina dia tonga dia manaiky tsika. Amen. Mila miombona amin'ny mandrakariva koa izao sianao ary mila tsara fihavanana amin'Andriamanitra. Ny fiainana tsy misy vavaka dia tsy misy fahavelomana. Andaontsika ao tokantrano araka ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra eto ary tenenina foana eto hoe andaontsika hanangana cellule de maison. Ampianaro ny zanakitsika hivavaka ho tia an'Andriamanitra. Raha misy tenin'Andriamanitra eto voaraintsika dia amin'ny arivotsika manao récapitulation an'ilay tenin'Andriamanitra, inona mba voarainao amin'ilay zanaka. Mba havereny kely satria tsy hainao foana koa ny tokony hiteny ao anivon'ny tokantranonao fa mba hamenao fitenenana ilay zanaka ao hoe mba nandray koa ve izy avy amin'Andriamanitra. Satria tsika tsirairay avy eto rehefa tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia samy manana famangin'Andriamanitra tsika tsirairay avy fa tsy hoe mitovy daholo. Fa misy kahanao zao dia tsy mitovy amin'ny kahan'ny hafa dia iny namangin'Andriamanitra anao. Dia andaontsika mba hahay iain'ny hafa ihany koa
fa tsy hoe tsika foana no enona ao anaty tokantrano na dia kely ary ny zanakao dia indraindray izy miteny zavatra tena tsy ampozinao dia andeotsika anaiky an'izany zanakitsika izany hoe fanay masina miteny amin'io hoe zao zao ohatra izany dia misy zavatra tsy takatry ny saiko satria ohatrany hoe ny olona anankiray rehefa tena mihevitra anazy ho tena ara-panahy be dia indraindray koa ilay olona tsy azo anarana mieritreritra hoe fa tena manam-pahalalana be izy dia tsy mihaino ny hafa izany intsony izy fa izao andeotsika hevitra hoe mianatra foana miaraka amin'Andriamanitra na zaza ary ny eo alohantsika miteny atsika dia mianatra tsika misy zavatra indraindray tsy azontsika hiverina fa aitsika ke mbola izany ny afantarana hoe mbola marary ianao dia misy zavatra kitihana ilay izy misy zavatra kitihana anankiray dia marary ianao ataovy ange eo amin'ny vatanao ohatra raha tsapatsapaina ny vatanao potsipotserina dia misy zavatra ohatra manindro ny marary dia fataotra zany hoe an'ilay zavatra marary dia rehefa maheno ny marary iny tsika dia an'ilay sitranina dia andeotsika indraindray tsika mieritreritra hoe za rehefa tsy manao an'izany fa rehefa tsondrominy ny zavatra iny ka mbola marary dia eo ny alalana hoe eto izany ny zavatra tokony harenina eo amiko sy eo aminao dia noho izany mila fiombonana amin'i Jesosy tsika mba hampanaiky atsika ho anarina mandrakariva amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny famangin'Andriamanitra atsika tsy moramora nge indraindray tsika ilay hoe olon-dehibe nefa anariny ankizy indraindray satria tsika indraindray mieritreritra hoe efa mahay za efa talohanao efa niaina firy taona ko ianao zazakely ity ny teny fa andeotsika hanana fanetretena mba tena hiaino ny afitsika jereo fa Saoly mpanjaka naiky tsy nahita naiky tsy nandray ny fanjakana ary tsy naiky tsy fanena tamin'ny Samoela mpaminany raha tsy niaino an'ilay mpanompo kely izy naiky miverina izy le mpanompo kely ny nanana an'ilay fanatitra omena amin'ny mpaminany fa raha tsy nanaiky izy fa hoe ianao ary mpanompo fa tsy mila miresaresaka amiko ianao fa zalo zao mandidy dia tsy nafanena tamin'ny Samoela izy ary diso fanapahana teo amin'ny Israely ka noho izany dao tsika manompoka izao tena hoe anetry tena eo anatrehan'Andriamanitra tsy mihevy tena efa mahalala zany manaiky manarina mandrakariva hanana fiombonana amin'i Jesosy ozy izy hoe ny fiainana tsy misy vavaka dia tsy misy fahavelomana reraka tsika rehefa tsy misy vavaka tsy mahay manao na inona izany tsika raha tsy misy vavaka eo amin'ny fiainantsika tsy mety tsika raha mitoetra amin'ny fahafatesana zany jereva ngefa ny tenin'Andriamanitra dia miteny amintsika hoe ao amin'ny Luka 7:20 ary fantatritsika mazy foana ito tenin'Andriamanitra ity hoe ary Jesosy ny laza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka ny vavaka zany dia tahaka ny hoe fiainana tahaka ny hoe rivotra iainan'ny olona anankiray kristianina ataovy ange ataovy fanoharana hoe tsy tapeno ny orinao sy ny vavanao na dia 10 minitra fotsiny ary na 2 sekondra fotsiny fa tonga dia ohatrany hoe ho safotra ianao dia ohatr'izany mihitsy ny fiainantsika kristianina raha vao tsy ampivavaka safosafotra eny dia tena hoe matimaty tena hoe tsisy fahavelomana dia na ianao ary tena tsy reraka satria tsy ampy oxygène ny fiainam-panahinao ny olona tsy ampy oxygène dia fanina marary an-doha satria tsy tonga aty amin'ny lohany ilay oxygène raha avy aty amin'ny orona foana ny rivotra dia tsy hanao SVT moa za fa mety izay ilay izy rehefa tsisy rivotra ny olona dia sura fa tsy maintsy ho faty dia andeotsika manomboka izao tena hoe hiaina ny fiainam-bavaka matanjaka hiaina fiainam-bavaka maharitra dia tena hoe handray fampianarana tsy toy ny efa mahay fa manaiky anetry tena nizaniza mananatra dia manaiky tsika dia misaotra an' Jesosy tsika fa rehefa tena manana fikifakazarana amin'i Jesosy tsika dia tonga feno fiadanana ny mari-pamantarana fa tsy manana fiombonana matotra amin'Andriamanitra tsika dia le fiadanana tsy mitoetra izay ny fotsiny ny andisy kely fotsiny hamantaranao hoe tena tsy manana fiombonana amin'ny fanahy masina zany dia misy tahotra eo amin'ny fiainana tahotra sao dia anondrana ny zanaka tahotra sao dia tsisy vola tahotra sao dia tsy ankasitrahan'Andriamanitra tahotra sao dia
be deaibe ny tahotra hoentin'le ny fahavalo rehefa tsy manana fifandraisana matotra amin'i Jesosy tsika, rehefa tsy manana fiombonana tsara amin'i Jesosy tsika dia mitoetra ny tahotra fa very ny fiadanana. Nefa ny tenin'Andriamanitra ato dia miteny eo amin'ny Joba 2:2 manao hoe mifakazara amin'ny tsotoa ianao dia hiadana. Izany no ahatongavany soa aminao. Ny soa tonga eo amin'ny fiainanao, ny valim-bavaka be deaibe tonga eo amin'ny fiainanao dia tsisy afa-tsy amin'ny alalan'ny fiombonantsika amin'ny Jesosy sy ny fitarihan'ny masina antsika isan'andro isan'andro. Efa tapitra ny fotoana tompoko fa andeontsika handray ny mpanompon'Andriamanitra izay tondra ny tsotra ny tompoko. Alleluia. Misaotra ny tompontsika fa nahazo indray androany. Alleluia. Nahazo fiainana ianao ary nahazo fiainana be deaibe. Amen. Izy aloha mifaly androany. Na niditra tamin'ny fidirana voalohany, na tamin'ny fidirana faharoa, na amin'ny fidirana fahatelo, dia misaotra ny tompontsika fa misy foana rehefa mifanatrehan'Andriamanitra dia misy anjara. Misy anjara ho antsika anao fa anatanteraka ny fanatritsika. Tadio fa Andriamanitra ny teny. Voatendry manokana moa dia adiniko hatramin'ny ilay zavatra fa omeny vadika erika ambala izy. Dia ny teny Andriamanitra teo, ny teny fitiavana izy teo, ny teny vokatry ny fanahy be da be izy teo, ny teny izy fa tokony hotsongona ianao indraindray. Dia mino aho fa nahavoaraitsika ny fotoanantsika eto amin'ny asa fanompoana. Larobia androany amin'ny zoma indray tsika manana fotoana eny amin'ny trampokon'olona Analakely, fotoana ny tanora izay anentanana antsika tanora rehetrarehetra. Hatreto angamba ny ohatran'ny mbola tafiditra ao anatin'ny daholo tsika raha fijeriko azy eto, mbola samy tanora daholo. Na fotsifotsy kely aza amin'ny volo tsisy manaiky zany eto. Alleluia. Izako lazainao fa antitra eo. Dia amin'ny zoma zay amin'ny efatrora, ny sabotsy moa mazava ho azy fotoana fandraisana, fotoana fiombonana, fotoana manokana iarahantsika amin'Andriamanitra. Ireo fotoan'ireo eny mitrampokon'olona Analakely amin'ny zoma hery le 15 Assomption io tsy amin'ny efatrora eny amin'ny trampokon'olona fa amin'ny 7 ora maraina. Alleluia. Amin'ny 7 ora maraina satria tsy miasa ny mpiasa ny akamaroany ary mpianatra koa raha tsy diso tsy mianatra koa. Ary mpanala fanadinana mino aho ohatrany tsisy fanadinana amin'io pasteur. Tsisy dikan'izany zany tonga daholo tsika amin'ny 7 ora maraina. Namboarin'ny tompo ilay izy bus ohatrany tsy niteny hoe zay tsy ianao fa mandeha ny bus. Dia ny mila hifanarahanao sisa zany amin'io fotoana io dia ny botifotsy. Zay sisa no mila mifanaraka tsara aminao ianao raha botifotsy tsy namako ianao. Fandeha ho any amin'ny Jesosy amin'ny fotoana mampety azy tsiny zany fotoana zany. Ndao tsika hitsangana hisaotra an'Andriamanitra. Saotra ny tompontsika satria ny teny indray Andriamanitra androany ary tsy tenin'Andriamanitra dia hoe tsy miverina foana ny mizena ny rany asa raha tsy matateraka an'izany. Saotra tompo, makasitraka anao zay. Makasitraka anao zay satria tsy very fotoana zay androany maraina. Tsy lanilany fotoana zay satria nisy tombony be voarainay eto indray androany. Androany zay raha mivoaka eto Andriamanitra dia mivoaka miaraka amin'ny teninao, mivoaka miaraka amin'ny fahamarinana, mivoaka miaraka amin'ilay fiainana be da be izay nomenao anay teo ary ho azononay zany. Tsy ho avotsitra intsony zany Andriamanitra satria fantatray fa velona mpanavitra anay. Mety eo amin'izao tontolo izao izy ianao feno fahoriana hivoaka eto zay mbola hare zavatra be da be ary sura fa hare zay fa ny fantatray koa dia sura fa Andriamanitra momba anay mandrakariva mbaram-pahatonga fataperan'izao tontolo izao. Tsy miankina amin'izao tontolo izao zay Andriamanitra fa miankina aminao. Makasitraka ny amin'ny teniny, makasitraka ny amin'ny mpanomponao tsirairay avy. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao, natombokao ary nifarananao zany ianao Andriamanitra. Dia mino zay androany fa feno anao tanteraka momba anay rehetra ary tsisy arombaka zay ampelantananao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Raisy ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Hitay anao ne Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavana aminao ne Jehovah ka mindra fo aminao, anandratra ny tavana aminao ne Jehovah ka nome anao fiadanana.
raiso zany fiadanana zany a, iaino zany fiadanana zany a, na mbola ninninona mitranga eo amin'ny fiainanao androany sy amin'ny fotoana rehetra dia mbola ny fiadanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinao a. Anio rapitso mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo raha fahasoavan'Andriamanitra ny matozao a, ny fahasoavan'Andriamanitra matozao anareo. Tain'Andriamanitra tompoko.